Faly miaravantsika hatrany izay manaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy amin'ity sabotsy ity manasanao indray anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao iresaka fampandrosoana ny faritra Androhitsy Anosy hatrany isika satria mbola any an-toerana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika misy antsika maromaro an'ny fampandrosoana atao ka nisy ny fitokanana ny ampandalana 400 kilometatra amin'ny lalam-pirenena mampitohana Ambovombe sy Taolagnaro izay vita tarana goudron izany ary nosokafan'ny filohan'ny fanavaozana izy ity izay fiara-miasa amin'ny vondrona Eoropeanina sy ny banky Eoropeanina ho an'ny fampandrosoana nahavitany izao ampandalana izao ary mbola mitohy tsy hijanona ny asa satria mahery ny 400 kilometatra miala ao Taolagnaro no etoy hatrany Iosy ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ka mbola etoy izany izay fanamboaran-dalana izay araka ny fampitam-baovao-ny Janine Antenana sy Joa Marcela. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny ampahandalana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay mirefy 400 kilometatra mampitohy ny Faradofay sy Ambovombe. Fotodrafitrasa lehibe izay heverina fa hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra amin'ny alalan'ny fanamorana ny fivezivezen'ny olona sy ny fitaterana. Tombony amin'ny fahavitan'ity lalana ity ny fampihenana ny fahasahiranan'ireo mpitatitra sy mpanao taxi brosy ary miteraka famoronana asa sy fidiram-bolan'ny mponina. Rehefa fampiasantsika raha mbola reny fampiasantsika amin'ny lalana zay hoe sampiaro mihitsika mba hampaharitra amin'ny lalana. Izao moa no vita dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vondrona Eoropeanina ary ny banky Eoropeanina momba ny famatsiam-bola na ny BEI no nahatanteraka ity tetikasa ity ary ny orinasa Colas no nanao ny asa fanamboarana. La raison pour laquelle l'Union européenne a fait avec la Banque européenne d'investissement, on fait ces routes, la RN13, c'est précisément pour accompagner le développement de Madagascar, parce que sans route, il est très difficile de pouvoir développer des activités agricoles, de développer des activités de terrain, des petites entreprises, et donc les routes sont des éléments structurants, ce sont des éléments économiques, mais sociaux aussi, qui permettent à Madagascar d'aller de l'avant. Et j'espère que l'Union européenne pourra continuer à appuyer toutes ces initiatives parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mariana moa fa nitohy tety amin'ny kianjan'ny Andabôly ny lanonana ka teto no nanatanterahana ny kabary fifandimbiasana ka nandritra ny lahateny dia nisaotra sy nankasitraka ireo mpiara-miombona antoka izy ary nanamafy ny faniriny ny tohizan'ny fiaraha-miasa sy ny fanamboarana ny ampahandalana sisa izay mampitohy any Ambovombe mipaka hatrany Iosy. Ho fanamafisana trany ny fampandrosoana sy ny fifandraisana ato anatin'ny faritra. Ankoatr'izay fitokanan-dalana tamin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay dia nisy ihany koa fitokanana ampahan-dalana tamin'ny la RN12A izay miainga avy eo an-tampon-tanàna ny Taolagnaro mihazo ny commune ambanivohitry Ebakika nataon'ny filohan'ny fanavaozana mirefy 570 kilometatra ity lalana notokanan'ity ary mbola misy ampahany lava ihany koa tohizana andrasantsika ny sary mifanaraka amin'izay ampitain'ny ekipan'ny televiziona malagasy any an-toerana dia roso amintsika vatany vaovonna fa ny rano fisotro madio ihany koa anisan'ny tena olana goavana mampijaly ny mponina any amin'ny faritra Atsimonosy iny hatramin'izay ka nisy vahaolana ihany koa nentin'ny filohan'ny fanavaozana efa mandeha ny asa amin'ny fisarihan-drano avy any amin'ny fokontany Andranogoa ao anatin'ny commune Sampona distrikana Amboasary Atsimo makany amin'ny distrikana Ambovombe Androhiny izay sitrahan'ny vahoaka any an-toerana misy hatramin'ny 503 alina nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy izay fitarihan-drano izay ny filohan'ny fanavaozana mivady. Ankoatr'izay fahazona rano fisotro madio izay dia nanolotra lela vola mitetina 10 tapitrisa ariary ho an'ny vahoaka amin'ny commune Sampona ihany koa ny filohan'ny fanavaozana mivady. Nambinjoro taity Jean Baptiste solitena televiziona malagasy any Amboasary Atsimo no mampity izay. Vahoaka misa 503 sy 3 alina no sitraka ny rano fisotro madio any amin'ny distrikany Ambovombe Androy faritra Androy. Rano fisotro madio izay osarihina avy eto amin'ity fatotsona lehibe izay mirefy 300 metra cube ity eto amin'ny fokontany Andranogoa commune Sapona distrikany Amboasary Atsimo izay tetikasa ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministère rano
ity tetikasa ity dia natao mba ho fampitomboana ny rano fisotro madio ao Ambovombe Androy Antampo-tanàna. Tonga taty fotony nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fitarihan-drano teto ny filohan'ny fanavaozana mivady lehibe ny governemanta izay notrony ny filohan'ny antenera-pirenena miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra hafa. Zava-dehibe tena androany toy satria na ho natao rano ho nalefa areo etoy na ho maro alopoty maro alomainte mbe maro misy mihoatsy nefa i Ambovombe mijaly fitahiny avao i Ambovombe am'izao efaho zao efaho am 100 kilometatra agny zao intiaka misy rano areo etoa saoragnanareo nagnome tany toy hagnampy Ambovombe nareo tsy ampy any Ambovombe toy fa mba fa magnampy azy le anjara aikaty mipay raha hafa hagnampiagny i Ambovombe tany milevindrano Ambovombe Sarimonto 12 200 sy ray aligny hektara tsy misy ambolea tsy misy rano na mba avegny rano mamokatsy Androy toy tika tandroy tia mamboly vazoho areony voly aby fa tsy misy rano zay mampijaly atikagny io mila ovagny zay aparitaky rano na ho avy rano Androy katy voaloha a Madagasikara eto. Vo izao ho ny ben'ny tanàna ny commune rurale ny Sapona no mba misy filoham-pirenena mitsidika ity fokotany Andranogoa commune Sapona ity. No hararaoty ny ben'ny tanàna teto ny haratsian'ny lalana 7 kilometatra miala ny lalana RN13 makany amin'ny commune Sapona. Avy hatrany no valian'ny filohan'ny fanavaozana fa ho amboarina atao rarivato io lalana 7 kilometatra io. Tombo lehibe ho an'ny vahoaka ny Sapona ihany koa ny fisian'ity fantsona lehibe izay tarihan-drano makany Ambovombe ity satria raha 540 hatramin'ny 300 ariary ny iray bidon 20 litra teo aloha ankehitriny dia 300 ariary. Tonga nanontrona ny fahatongavan'ny filohan'ny fanavaozana mivady teto ihany koa ny lehibe ny Sapandrara Isatsokajiny izay tariny lehibe ny distrika aty Amboasaratsimo. Mikasika izay rano fisotro madio fidiovana sy fanadiovana ary ilaina amin'ny fambolena izay andy na sy fototrafitra vaovao avy amin'ny fidonam-panjakana hoentina manatsara ny kalitaon'ny asa ny mpiasa ny fitaleava-patra ny rano fidiovana sy fanadiovana tany amin'ny faritra Androy ka ao Ambovombe renivohitra faritra no nentina nananganana izany fiara-miasa ministeran-drano sy ny tetim-piasa mionjo moa no nahavitany izany fototrafitra izany izay ny banky iraisam-pirenena no mamatsy voalazaka na mafisy ny solitena maritra ny banky iraisam-pirenena fa isy fiara-miasa vaovao amin'ny fidonam-panjakana dia tetika asa fanadiovana ranomasina ho lasa rano fisotro madio izany ho atao Ambovombe Androy ka ho fanatsarana ny fahafanimponina misitraka izay rano fisotro izay sy ho amin'ny fambolena no tanjona ao anatin'izany araka ny famitambavao ny Joa Marcelin sy Janine Antinaina. Natolotra amin'ny fomba ofisialy ny foto-drafitrasa vaovao ny fitalevam-paritry ny rano fanadiovana sy fidiovana Androy izay notarina Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonely Randrianirina Mikael. Ity biro vaovao ity dia misy rihana roa izay ahitana efitra 12 ary trano ho an'ny mpiambina. Ny fananana izao toeram-piasana izao dia hanampy ireo ekipan'ny ministera eto Androy amin'ny asa fanompoana vahoaka sy ny fanatanterahana ireo tetikasa momba ny rano fanadiovana sy fidiovana manerana ny faritra. Marina fa ity fanorenana foto-drafitrasa ity dia vokatry ny fiaraha-miasa ny ministera miaraka amin'ny tetikasa mionjo vatsian'ny banky iraisam-pirenena. Teo aloha izahay Andriamatoa filoha dia ny mpiasa tato amin'ny fitaleava-paritry ny rano fanadiovana sy fidiovana dia nandeha tany amin'ny biraony AES birao kely anankiray no nisy ny mpiara-miasa rehetra taty Androy. Amin'izao fotoana izao dia vita soamatsara izy ito vonona ary faltateraka ny mpiara-miasa rehetra avy aty amin'ny faritra Androy. Manotra ny fisaorana ny ekipan'ny mionjo. Ho fanampiana ny vahaolana mikasika ny famatsian-drano eto Ambovombe Androy dia ho tanterahina eto ny foto-drafitrasa famadihana ny ranomasina avy ao Tsirangoty ho lasa ranomamy azo ambolena sy sotroina raha nambarany solitena maharitsy ny banky iraisam-pirenena. Isaorany banky iraisam-pirenena satria
tsy mijalo magnampy antsika reky. Mazava tsara ianany ety hoe hijery fomba hiaraha-miasa handiovagna ranomasiny hisitomagna azy mandeha Ambovombe atoy. Raha voalohany nisy taty Androy zany fa vita etude toy fanadefasako ndaty nanao etude de Salma laha tatsirangoty 7 kilometre avao avy aty Ambovombe pour 70 000 personnes 25 millions de dollars nitsarako azy zay niany. Zay ndraiky mba vaovy any amin'ny faritra Atsimo-Nosy iny zay vara eto am-pelatanantsika ka raha mbola misy fanampim-baovao rehefa avy eo dia hoarantsika ihany vantany voatonga ny sary tahaka ny fitokanana ny ampan-dalana amin'ny RN12A izany fa anoizintsika ny vaovao dia resaka fanamafisana ny fandriam-pahalemana isika manamafy ny fiarovana ny sistany any Antsiranana amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny hery sy fiarovana sy filaminana ny gendarmerie any fotony izay manatsara ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny indrindra amin'ny fijerena manokana ireo asa mipaka amin'ny vahoaka ka totosaina atao Antsiranana ny famindram-pibakiona teo amin'ny komandany fari-piadidiany gendarmerie Antsiranana sy ny komandany vondro-todo-piliovana Griffin Bakolniana. Faritra midadasika idiana ary toerana mahasarika ny mpizahatany hivezivezen'olona maro. Manana anjara asa lehibe ao anatin'ny fametrahana fandriam-pahalemana noho izany ny ho anivon'ny gendarmerie pirenena. Ho an'ireo tompon'andraikitra lahara-pamena ho azy ireo ny fanaraha-maso ny asa sy ny fitondrantenan'ireo zandary eo ambany fifehezany. Ny fanamafisana hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny hery fiarovana sy ny filaminana ary ihany koa ny fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka sy ny gendarmerie ny ady amin'ny herisetra sy etraketraka ataon'ireo zaza tsy ampy-taona fantatra amin'ny anarana hoe forosa izay tena mampalaza ratsy ny faritra. Ankoatr'izay dia amafisina ihany koa ny fanaraha-maso ny sistany hiadina amin'ny fiondranana na fanondranana olona sy biby tsy ara-dalàna ary ny ady amin'ny fidorohana sy famarotana zava-mahadomelona. Ho fanamafisana trany izay fandraisana andraikitra ataony eo anivon'ny gendarmerie pirenena izay no tanterahana teto amin'ny renivohitry faritra Diana ny famindram-pibekona ho an'ny kolonely Poely Florent komandy vaovao any fari-piadidiany gendarmerie Antsiranana. Ankilany kosa ny kolonely Alexandra Kotonirina Rija Désiré izay voatendry komandy ny vondro-todo-pileovan'ny gendarmerie Diana. Resaka vaovao momba ny fampianarana indraisika amin'ireto vaovao manaraka ireto tanterahana nandritra ny 2 andro tetsy amin'ny efitrano fivorian'ny ministera ny Raharahambahiny Anosy ny revue sectorielle conjointe à l'éducation nitanjona ao anatin'izay tatitra izay dia nijeren'ireo teboka mila fanatsarana anatratrarana ny fanavaozana maharitra ny rafitra ny fampianarana eto Madagasikara araka ny vaovao eto nivoirana Espérance Roger Andriamanana. Tsy hijanona ho tahirikevitra fotsiny ireo fanadihadiana vita nijerena ny olan'ny fampianarana eto Madagasikara voarakitra ao anatin'ity revue sectorielle conjointe de l'éducation ity fa ho atao fitaovana anaovana atsisika anatsarana ny tontolo ny fampianarana mandritra ny fikoanan-doha-pirenena. Ireo ministera telo misana ny fampianarana rahateo dia ametraka ho lahara-pamena ny fanatanterahana ireo teboka lehibe irosona amin'ny fanavaozana ny rafitra ny fanabeazana. Dia tamin'ity taona ity nojerena manokana ny diagnostika ny secteur iray manontolo nanomboka tamin'ny taona 2020 ka tamin'ny 2020. Jerena manokana tao anatin'izany koa ny resaka famatsim-bolana financement ny secteur éducation inona mety lesoka izay tokony mbola ho hatsaraina ny amin'ny manaraka. Dia teo moa indrindrandrindra ny LOGEM na hoe loi d'orientation portant orientation générale ny système izay nivoaka somatsara tamin'ny taona 2020 sy 2020. Mbola tsy tena mivoaka ny texte rehetra misy ny application ny loi io inona no antony misy zany ny singa sasasasany hoe aleo aloha anontaniana tsara amin'ny malagasy ohatra hoe resaka gratuité
didina tsara ny gratuit mety eto Madagasikara. Ohatr'izay moa zany nisy koa ny plan stratégique ny partenariat mondial de l'éducation horizon 2030. Afitinina zany ny zavatra rehetra natao teto dia singa na élément hoentina andrafetana an'ilay système éducatif national vaovao atsy ho atsy izay soratanao anatin'ilay plan sectoriel numéro 2. Tanjo ny fandrafetana ny revue sectorielle toy izao ny ananganana rafi-panabeazana ara-kalitao mampiatany rehetra ary afaka manomana ny mpianatra hiatrika ny hoaviny sy ny firenena. Ho an'ny fampianarana ambony manokana dia ny Université Antananarivo sy Fianarantsoa no ampiatrano ilay fanofanana avo lenta ho an'ireo mpikaroka sy manana doktora Université tany vao no antsoina azy ity ary ny maraina omaly izany no nanomboana izany tamin'ny fomba ofisialy teny Ankatso eny ara-betanitry Jacques Kotomanga mitondra amintsika misimisy kokoa ny andindiny izay. Fanatsarana ny fomba fitrandrahana na metodolojia sy fandrafetana voka-pikarohana hampisy fiantraikana mivantana amin'ny fampandrosoana sy ny fitantanana maritra ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary no havoitra manokana amin'ity fanofanana arivo ity izay natokana ho an'ireo mpikaroka sy manana doktora amin'ireo ratsa-panofanana samihafa eny amin'ny anjerimanontolo hoy ny avy amin'ny fiadidina ny Université Antananarivo sy ny sampana toe-karena ary ny Institut de Recherche pour le Développement na ny IRD izay mpanantotosa. Tanjona ihany koa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny ampisy ny fikarohana mifanaraka sy mamaly ny filan'ny faritra. Teto amin'ny Université Antananarivo moa no nanomboana ity fanofanana avo lenta hanatsarana ny fomba fikarohana ity izay itoy any Fianarantsoa. Nisy moa zany ireo le conférence eto amin'ny Université Ankatso eto androany sy rapitso dia efa aveo zay midina ny Fianarantsoa any amin'ny Université any Fianarantsoa dia any zay misy atelier mandritra herinandro dia eo zany les participants rehetrarehetra zany dia miofana izy mihitsy zany niasa manomana hoe projet zany hoe inona ny misy olana iray hoe momba ny tontolo ny dia hoe ahoana zany ny ahafahana mitondra hoe politika zany mety hoe anatsarana zany ny momba ny tontolo iainana zany société et environnement zany zay. Voalohany indrindra aloha zany dia mampiakatra ny lentan'ireo olona mahazo fiofanan'ireo satria zareo aveo hetsiratra amin'izay resaka fikarohana sy fampianarana izay dia aveo izy zany nampita an'ireo karazana metodolojia rehefa nitenena teo fa olona avy amina disiplinina marobe zany no avy anao an'le fanofanana fa ny eto Ankatso sy Androany sy Rapitso zany ny atao hoe session plénière hoe fanokafana zany fa rehefa ny tonga ny Fianarantsoa dia izara tematika maromaro zareo dia isy fampiofanana izay fikirakirana indrindra ny atotanisa atotan-kevitra dia hoe ahoana ny fampiasana ireny mba handraisana décision concrète angamba raha tenenina rehefa ohatra hoe handray fanapahan-kevitra sy hanao politika momba an'izany fitantanana ny tontolo iainana zany. Ny ankabeazany moa araka ilay fiarovana ny tontolo iainana zany dia manodidina ireo faritra arovan'ireo fa samy manana ny kahany zany rehefa tonga ny Fianarantsoa rehefa tena hanao an'le application ary izay mihitsy moa mampiavaka azy satria tsy vitany hoe zavatra teorika be zany fa avy hatrany dia tonga dia appliquena amina zavatra concret le fiofahana izay atao. Asambatany olona ny amokany azy zany ary iny avy eo tonga dia entiny miasa avy hatrany miatrika ny asa fikarohana izay ataony miatrika ny asa fampianarana izay ataony. Manodidina ny 7 alina euro no teti-bola avy amin'ny AFD sy ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mombonantoka hanatotosana ity tetikasa ity. Mpampianatra avy amin'ny anjerimanontolo 20 ny mpampiofana zato mahery kosa no mpikaroka sy manana doktora mandray anjara amin'izany. Mbola misehatra ny fampianarana ambony hatrany dia ny farana ilay tetikasa antsoina hoe Madatlasy. Ity tetikasa ity izay nanasongadina indrindra ny fiara-miasa iraisam-pirenena ny fanavaozana eo amin'ny lafiny fanabeazana ary fanamafisana ny fikarohana ara-tsiansa ka maro ny vokatra navelan'izay tetikasa izay. Anisan'izany ohatra ny fanofanana ireo mpikaroka amin'ny ambaratonga ambony, eo ihany koa ny fanofanana sehatra vaovao eo amin'ny saritany numerika araka ny fampahafantarany Meva-Bodo Arifony sy Rijarakatso. Ny tontolo fambolena, ny sehatra fahasalamana, ny fampianarana, ny fiovovan'ny toetrandro, ireo rehetr'ireo voarakitra ao anatin'ny cartographie numérique avokoa. Misokatra amin'ny sampam-pampianarana maro ny fianarana cartographie numérique eto Madagasikara fa tsy mijanona ho an'ireo mianatra informatika irery fotsiny ihany. Ho an'ny Université ny Andrianjato Fianarantsoa
natsangana ny École supérieure des sciences géomatiques na ESSG ahafahan'ireo tanora miofana mikasika ny cartographie numérique izay. Tantsorika avy amin'ny tetikasa Madatlasy izy ity, izay ivondrona ny université efatra dia ny université Gustave Eiffel, ny université Bordeaux-Montagne, ny Institut de recherche pour le développement France ary ny université Fianarantsoa. Tanjona dia ny ampiasaina ireo vokatra izay efa azo na teo amin'ny fampifanana zany atao hoe fikarohana ary izay no hoaseho eto Androany andreo partenaire na avy any ivelany na avy eto Madagasikara ampiseho an'ireo vokatra ireo izay vokatra izay atao hoe tsy misy mpanana ary ihany koa natao tamin'ny fomba izay mampety azy eto Madagasikara ka ahafahana miara-miasa amin'ireo collectivité décentralisée, ny commune, ny district, ny région ahafahana mifehy an'ilay territoire. Tafiditra ao anaty mivina ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ity tetikasa Madatlasy ity satria natao andrehetra mivokatra azo amin'ny fikarohana. Manaraka mivinan'ny ministera izay tetikasa dia ny fahazahoana vokatra tsara azo ampiasain'ny daholobe ary azo ampiasain'ny daholobe ny zavatra atao eo. Efa mitodika any amin'ny tontolo numerika sy ny farany tantsaina artifisialy rateo isika eto Madagasikara. Ilain'ny tanora araka izany eny hatramin'ireo mpikirakira ny teknôlôjia ny fivadiana any amin'ny tontolo numerika. Ny farana ny tetikasa Madatlasy rehefa niantsehatra nandritra ny 5 taona teto Madagasikara. Avy any amin'ny université n'Antananarivo isika manodidina 520 isan'ny taona ireo mpianatra teny sinoa niditra nanomboka ny taona 24 izay nosokafany ka tsy afa-misaraka amin'izay teny soa izay ihany koa dia manomboka mahaliana ireo mpianatra malagasy ny kolontsaina any amin'ity firenena ity izay nampahafantarina ho an'ireo tompony andraikitra teo anivon'ny tafika sy ny médiateur de la république Ozarainy Miray Andriaranjafy amintsika eo amin'ny Sanirijerakasa. Tsy any Chine akory isika eto fa atao anatin'ny campus université n'Antananarivo ka ireo mpianatra teny sinoa no maneho ity Dian Dragon ity izay matetika ao anatin'ny taom-baovao sinoa no anehoana azy. Toy izany ihany koa ny fitendrena Apongabe. Ny hira ny teny sinoa izay iangalin'ny ireo chorale atao anatin'ity sampam-piofanana ity. Fa tsy misaraka amin'ny sinoa ihany koa nefa ny dité sinoa izay nampahafantarina teto ny fomba fikarakarana azy. Fantaro fa ny renitsoratra sy ny zanatsoratra sinoa izay misy hatramin'ny 5 aliny dia mifandraika amin'ny kolontsaina ity firenena ity izay nampahafantarina teto niaraka tamin'ireo mpianatra serasera eo anivon'ny tafika eto Madagasikara. Fiara-miasa tany aloha izay nitaritiny Ramatoa Soa fiara-miasa tao amin'ny mpianatra tao amin'ny bureau de communication action civile militaire ny tafika sy ny Institut Confucius hatramin'izay hita ihany koa fa araky ny iainantsika ankehitriny tsy afaka ny hiala amin'ny firenena sinoa itsika satria efa firenena matanjaka dia matanjaka ny sinoa ankehitriny ary hitantsika amin'ny fiainana andavanandro izay ka hita hoe tena stratégique tokoa ho raha ho an'ny tafika manokana jerevana ny miara-miasa amin'ny sinoa mianatra ny fiteniny sy ny kolontsainany mahavelatra kokoa ny tafika izany izay tokoa. Mariana fa nanomboka ny taona 24 no nisy fianarana teny sinoa teto Ankatso ka manodidina 520 isan-taona ireo mpianatra miditra mianatra eto. Izay ny tontolo ny fampianarana ambony ny fianarana teny sinoa fa iresaka mahakasika ny akony andro faharoa ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny lalao baolina kitra isika niakatra kianja avokoa ireo firenena mpampiatrana amin'ity mondial andian'ny 17 ity satria omaly efa narahantsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy dia nisaraka Atsala Rainoray Canada sy Bosnie Herzégovine tao amin'ny BMO Field Stadium tao Toronto tao ny maraina teo kosa dia monja ny États-Unis tamin'ny isa 4-0 Paraguay tao amin'ny Sophie Stadium ny Los Angeles
andeha hofitin'ny avy kodrosono amintsika izay lalao roa izay. Nivoaka septra ny Zekanexan Canada vao nahavita nazy Israel tao an-jaridainany tao amin'ny be mofitany Toronto na dia nanindry hatrany na teo amin'ny fizaram-potoana voalohany na teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Io vokatra io no mametraka ny Canada larana voalohany vonjomaika ao amin'ny vondrona be, faharoa i Bosnie-Herzégovine mandra-piandry ny fionana eo amin'ny ala anabian'ny Qatar sy ny lanadian'ny Suisse amin'ny volora alina. Para escuchar el himno de Estados Unidos. Nanjaka tokana kosa ny tima USA ny États-Unis mpapiatrano tao amin'ny Sophie Stadium à Los Angeles. Montsany izy ireo efatra ray ny Albiro raha Paraguay. Vao 7 minitra monja ny baolina voalohany ho an'ny tomponjaridaina rehefa namono teny Idaman Bodia. Izay ny lalao halina, ny lalao manaraka kosa raha mpitso amin'ny ray ora maraina hiakatra kianja ny solitena afrikana faharoa ny Lion de l'Atlas ny Maroc ifandona amin'ny Seleção ny Brésil lalao izay arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy. Hatramin'izany izay lalao izay fa ao anatin'izay fankafizana ny baolina kitra anatin'ny mondial izay hatrany dia misy ny écran communautaire ny amin'ny faritra rehetra izay karakarain'ny ORTM sy ny manam-pahefana eny fotony na ny manana na ny tsy manana télé dia afaka miaraka mankafy ao anatin'izay ambiance izay miaraka amin'izay lalao izay ary anisany nazona akony manokana ohatra izao ny tany taolany arotany ho an'ny fijerena baolina kitra tamin'ny alina raha ny famitambavoan'ny Sela Adonis. Zay ny fafampo malagasy moka zany mbo te hijery mondial zay ary ny fahafahan'ny malagasy tsy raha hita hoe resaka canal jiaby fô isorina betsaka ny TVM zany mbo namy hoe tena hitany hoe fanokafana ny mondial. Zaho anefa dia anisan'ny tanan'ny Mexique satria tiako zany Mexique fa anisan'ny zay nahay laboly tamin'ny hariva. Ka izay ny fandresena dia zéro ny laboly voalohany amin'ity mondial ty tamin'ny folo hariva. Fisorana zany ho an'ny TVM zay nandefa ny laboly tamin'ny hariva mivatana tamin'ny foloaly. Ka mankasitraka ho an'ny TVM zany nandefa ny match voalohany. Teto amin'ny lapan'ny tanàna Tolagnaro nametrahana ny écran géant ho fanarahan'ireo mpankafy ny baolina kitra ny lalao mondial 2024 izay mandeha amin'izao fotoana izao. Fifanarahana arak'asa tamin'ny fanjakana malagasy sy ny mpiara-mombonantoka ara-teknika. Tena ilain'ny vahoaka tokoa ny zavatra ohatra izao satria eto amin'ny misy ny ambiance mety tsy hitasika any an-trano zany koa dia manentana antsika rehetra eto Tolagnaro mba ho avy mandritra nyity fotoanany mondial anatin'izay volana mahery ity dia izy foana eto amin'ny lapan'ny tanàna ny Force Dauphin. Itoy hatrany moa izao hetsika izao mba ho fanomezana fahafampo ireo mpankafy ny baolina kitra eo anivony Aino Manjery TVM Serenema manerana ny distrika 3 mandrafitra ny faritra ano. Misy izay écran communautaire izay avokoa moa zany any amin'ny faritra rehetra any izay ataony eto anivony ORTM miaraka amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony fanomezana fahafaham-po antsika hatrany ao anatin'izao mondial izay ankafizany maro izao fa resaka vaovao ara-pahasalamana isika hiara-iasa ao amin'ny ezaka ho fandrindrana ny fiainam-pianakaviana sy ilay antsoina hoe santé de la reproduction ny Fédération nationale des mutuelles de santé etsakilany miaraka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka andanjaika nisy ny fifanovatsoniny raha ny rotonta hoentin'ny Olivier André Amlolo-Miaja sy fanirikely ny votoatin'izay. Teboka efatra no voarakitra ao anatin'ity fiara-miasa eo amin'ny Fédération nationale des mutuelles de santé miara-miahy sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ity izay miompana amin'ny fandrindrana fampiroboroboana ny fiainam-pianakaviana. Ny fampihenana ny tahan'ny fahafatesandreny sy ny zaza, ny fandraisana tanan'ny mutuelle, ireo resaka fiahina amin'ny resaka planning familial, ny fampihenana ihany koa ny resaka barrière ara-bola sy ara-tsosialy. Lazaina fa efa miroso any amin'ny lalan'ny fahombiazana antsika amin'ilay izy fa nazana tsy izany aza nefa tsy maintsy tohizana hatrany foana ny ezaka efa natomboka mba tsarana ny tanjona izay raisana ao anatin'ny fiahina ara-pianakaviana ho an'ny.
Atidiombonana ny ezaka fandrindrana sy fampiroboroboana ny fiainam-pianakaviana ka nidera ny ezaky ny mutuelle ndraikitra avy eo anivony ministera ny fahasalamam-bahoaka no sady miantso ny sehatra hafa ihany koa. Eo amin'izay tontolon'ny fahasalamana izay ihany dia mbola vitsy ary tsy dia misy miresaka raha ny eto amintsika izany atao hoe ingénieur en maintenance biomédicale izany. Izy ireo nefa izay tsara mpafantatra fa miara-misalasy mifamenatra any amin'ny fanatontosany mpitsabony izay sehatry ny fitsaboana izay ary nisan'ny asan'izy ireo dia mikirakira sy mikojakoja ireo fitaovana ampiasainy amin'ny hopitaly izay no anisan'ny tena andraikitra izy ireo. Nisy ny symposium nentin'izy ireo nanehoana sy nampahafantarina bebe kokoa izay resaka maintenance biomédicale izay teny Ivandry teny hozarainy Olivier Andriamilolo-Manja amintsika amin'ny sary Mamoravoso. Tsy dia voaresaka firy ary zara raha misy mahafantatra izany atao hoe teknisiana miandraikitra ny maintenance biomédicale eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana. Izy izay mikirakira sy mikojakoja ny fitaovana rehetra eny amin'ny tobim-pahasalamana. Tsy ny rehetra no afaka manao io asa io amin'ny masaripady ny resaka fitsaboana fa efa misy ireo teknisiana ingénieur niofana manokana sy nivoaka avy amin'ny sekoly izay any Mahajanga ihany no any misy ny sekoly mpanjakana manofana tanora isehatra eo amin'izay équipement médicaux izay raha ny eto amintsika. Maintenance biomédicale izay tena hoe taova malavokavoka mampaniakina ny fiainan'ny système de santé eto Madagasikara. Raha ny amin'ny hôpitaly moa fanatsika fa feno fitaovana niakina ny hôpitaly. Fitaovana ireo nefa tsy mandeha ho azy foana eo fa vao tsy mandeha na misy filana kely dia le tadym-pitsaboana mihitsy ny tapaka satria na eo ara ny fahaizana eo ara inona ka le fitaovana afahana mitsabo na mitily tsy mandeha dia toin'izay hoe zava-poana ihany izy zany izay. Io zany anisan'ny mbola adino nisy fotoana. Mifandrindrana sy mifampahafantarana bebe kokoa ny anjara andraikitr'izy ireo no nanaovana symposium andeha amin'ny voalohany ranon-tantara ny maintenance biomédicale eto amintsika no sady tafiditra ao anatin'ny politika ministera ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana. Anisan'ny vitsy moa zany ny technicien biomédicaly eto Madagasikara fa zay manko no tonga ty premier symposium ty hoe naovana tadideo hoe ino zany priorité-tsika mitsoga ny partenaire hoe ndao hiara-iasa antsika anohany école sy alofa le ingénieur ny biomédicaly. Tanjaka koa zany mba hazahoana le manao le calendrier d'entretien ny matériel technique isaky ny hôpitaly afahana magnara-maso akaiky ny ady hevitra an-dadabatra boribory fampiratiana fitaovana taherikevitra no handravaka ny roa andro hanatanterana ity symposium sur la biomédicale etsy amin'ny Kinary-Ivandry ity. Resaka fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatry ny fampandrosoana eto amin'ny firenentsika nisy fihaonam-be ara-dalàna notanterahany tambazotra ny vehivavy mpitarika eto Madagasikara izay mivondrona amin'ny African Women Leaders Network. Ny tanjona ao anatin'izany dia ny hanamafisana ny anjara toeran'ny vehivavy amin'ny sehatry ny fanapahan-kevitra hitondrana fampandrosoana eto Madagasikara. Voirana Espérance Rocher Andriamanalina no nanangona izay vaovao. Anambatra sy ampietsika ireo vehivavy mpitarika avy amin'ny sehatra samihafa mba ahafahany mitondra feo iraisana mandray anjara amin'ny fanatsarana ny politika sy ny fandarana azy ho an'ny daolobe ary ampiroborobo ny fitovinjo sy ny fampandrosoana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-politika eto Madagasikara. Io no feikevitra nivoaka nandritra ny fivorimbe ara-potoana no tanterahany tambazotra n'ireo vehivavy mpitarika ao amin'ny African Women Leaders Network. Raha ny antotanisa navoaka ny AWLN dia mbola tsy mahatratra ny 300 ny tany fanomezana sehatra ny vehivavy eto Madagasikara. Ny antony tony tambazotra tony dia afahana manamafy izay toerana izay ary afahana mampahazo vahana kokoa ny vehivavy mba hoenona ny vehivavy ary tena mba hoe manana ny toerana sahaza azy ary koa hanamafisana fahaiza-manao ny vehivavy. Misy koa ny atao hoe lalàna sy zo izay mbola tokony hoe sitrahana misimisy kokoa na misy koa hoe lalàna koa tokony mbola fironona koa mba hanamafy an'izay zo ny vehivavy izay. Nandritra ity fivorimbe ara-potoana ny tambazotra n'ireo vehivavy mpitarika ity dia no avoazana ihany koa ny birao mpitantana sy ireo mpandrindra isapatra izay asa mandritra ny roa taona.
anatin'izay fandraisana anjara amin'ny fampandrosoan'izay hatrany dia vonina ny andray anjara mavitrika anatin'ny dinika nasionaly na ny fikanandom-pirenena ny fikambanana tafy madana ny tantsoroka antoko ny fanavaozana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara ary vonina ny tondra anjara biriko ny fampandrosoana ny firenena ihany koa izy ireo efa manana tetikasa amin'izany raha nambara tamin'ny mpanao gazety Mira Andrianjafy sy Firaritsona ny mitatitra an'izay. Tsy manao politika fa mitondra ny raha politika ireo mpikambana amin'ny tafy madao izy ireo izay ivondronan'ireo manam-pahaizana avy amin'ny sehatra maro avy eto Madagasikara sy avy any ivelany. Izy ireo izay vonina hitondra ny fahaiza-manaony sy ny traikefany hampandroso amin'ny Madagasikara ary efa manana tetikasa amin'izay fampandrosoana izany. Izy ireo izay manohana ny fitondrana fanavaozana mijoro amin'izao fotoana izao. Manohana tanteraka ny fiovana rivotra ara-politika ho amin'ny fanavaozana mba hiantoka ny fampandrosoana ny firenentsika. Izay ihany koa dia manambara marindrano ary mazava ny fanohanana ny fanjakana ankehitriny ary vonina mandrakariva ny tondra ny fahaizanay sy ny traikefanay ho an'ny firenena malagasy ho tombotsoa ny vahoaka malagasy. Milaza moa izy ireo fa vonina andray anjara mavitrika ao anatin'ny dinika nasionaly. Ny tafy madà ihany koa dia tapa-kevitra ny andray anjara mavitrika amin'ny dinika nasionaly ho an'ny fanavaozana ny fiainam-pirenena sy ireo rafitra tsy mitondra soa ho an'ny firenena. Notsindriny teto fa tsy sehatra fanahian-kevitra fotsiny ity fikambanana ity fa sehatra iombonana anangana vahaolana maharitra sy anjara biriky ho an'ny firenena. Fa androany no antsoina hoe androm-bavaka maneran-tany na Global Day of Prayer, fotoana manokana anandratam-bavaka iraisan'ny kristiana rehetra tsy hanavahana fiangonana izy ity dia be ho an'ny Kristy moa no iantsontsika izao hitantsika amin'ny sary izao nanaovana vavaka ho an'ny firenena sy fideranan'Andriamanitra. Firenena ampolo maro maneran-tany no nanao hetsika ho an'ny androany. Anisan'izany isika teto Madagasikara ka tanan-dehibe ampolo no nanao toy izao. Aloha hevitra iombonana tamin'ity taona 2024 ity moa no hoe Kristy ny tompo ka ho an'Antananarivo manokana dia natomboka tamin'ny diabe ho an'ny Kristy avy any Ankatso ny azo ny lapa ny tanàna n'Analakely mirentirenty amin'ny sora-baventy ny hoe diabe ho an'ny Kristy. Kristy no tompo, Madagasikara an'ny Kristy. Kristy ho an'ny Madagasikara ka tokony andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana sy fitarihana ny androm-bavaka maneran-tany, ny fikambanana mampiely baiboly malagasy sy ny fikambanana mpiara-mamaky baiboly izany. Izay no mahakasika an'iny Global Day of Prayer iny zany fa iresaka sakafo isika efa maraparana ny vaovao ny tanterahana teto Antananarivo. Itoeram-pitso ny fifaninanakira ahafantarana izay solotena ny kontinanta afrikana. Firenena efatra moa no mifaninana ka i Maurice, Gabon, Côte d'Ivoire ary Madagasikara. Ange be manakaja sy Stéphane Alphonse no aneo amintsika ny mahakasika izay sy ny santionandreo sakafo entina ao anatin'izay fifaninanana izay. Ihery zoga kotony aina sy onja feno ramanantsoa no ekipa malagasy miatrika ity fifaninanana ity. Karazana nahandro samihafa no hitsarana ny mpifaninana. Misy ny loha hevitra omena azy ireo ka fangaro fototra mitovy no ampiasaina hanatanterahana izany. Tsaraina avokoa na ny teknika na ny endriky ny sakafo, ny fahadiovana ary ny tsiro sy ny pitsopitsony rehetra. Kontinanta 10 no nametrahany filoham-panorona ny ICC Masoivo ka hery lalaina ravelomanana. Fantatra amin'ny anarana hoe chef lalaina no Masoivo aty amin'ny kontinanta afrikanina. Izy izay efa mpandray anjara tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny maha-pahandro matianina no karakaray ny ICC. Roamby folo isan'ny trophée international efa azoko hatramin'izay dia ny ICC efa tamin'ny 2015 no candidat
le représenter à Madagascar sy Afrique tamin'izany. Dia taty aoriana sady jury no coach. Dia avy eo moa tamin'ny fotoana zany nomeny zareo ambassadeur ho an'ny Afrique. Izay nahatonga ny proposé zareo hoe aleo atao aty Madagascar ny qualification africaine dia nahazo tsodrano avy amin'izareo. Solo tena Madagascar nanomboka tamin'ny mois de décembre nefa nalefa tamin'ny réseau rehetrarehetra zany réseaux sociaux hoe ny fisoratana anarana izay teo qualifié tamin'ilay izy dia nisy ny qualification nationale izay nataonay tamin'ny mois de février. Nisy ny finale moa izay natao tao amin'ny Le Marais tamin'ny équipe anankiroa farany. Le thème voalohany misy voalohany duo de poisson zany hoe misy fikarakarana karazana hazan-drano anankiefatra tsy maintsy ampiasainao noix de Saint-Jacques, ny saumon, ny cabillaud ary crevette de Madagascar. Zay zany mba hita produit Madagascar ao anatin'ilay izy. Fa hoy izao hoe Madagasikara no nandray ny fifaninanana hisivanana izay ho solotenan'ny kontinanta afrikanina amin'ny fifaninanana pahandro matianina karakarain'ny ICC. Donc voilà, l'objectif c'est de promouvoir aussi le métier de traiteur au niveau de l'Afrique. Ny antony anaovana ity sivana ity dia mba hahafantarana ny firenena roa isolotenany Afrika hiatrika ny ICC fito amby arivo. Misy mpahandro matianina ty Afrika ka tsara omena sehatra izy ireo antony nanekena ny sosikevitra avy amin'ny chef lalaina. Et donc automatiquement j'ai dit oui sur Madagascar. Mahafeno ny fenitra takina amin'ny mahafifaninanana iraisam-pirenena azy ny lakozia sy ny fitaovana rehetra ampiasain'ireo mpifaninana. Ny Sosdesimo dia efa nisy niforona tamin'ny 3 fa 3 taona nisina teo amin'ny sehatry ny fanaovana lakozia matianina. Satria moa izy ity iraisam-pirenena ty fananana ity ka ao anatin'izay maha iraisam-pirenena izay dia misy ireo mpanao sakafo matianina izay avy any ivelany no marimarany nandalo mijery nitsidika ireo toerana anaovana sakafo tsirairay avy izany hoe marina moa efatra ry zareo anazy ka efa samy mijery sy efa nameny hevitra ry zareo momba an'ireo izay nangatany zareo moa ary ireo notanterahanay. Ny lafiny fikarakarana no tena nitsarain'ireo mpitsara amin'ity andro voalohany ity hisy ny fanandramana hafahana mitsara ny tsiro amin'ny andro faharoa ary ho fantatra orian'izay ny ekipa hibata ny fandresena. Fifaninanana nahandro izay ho an'ny andiany fahafolo tanterahana ny sira any Lyon andraisany reo manampahaizana manokana malagasy anjara fa iresaka fifaninanana antsara-peo sy fahaizana mira indray sika anatin'ilay hetsika antsoina hoe Fanil Voice no karakarain'ny Ile Hotel eny Andakana izy ity hetsika ity dia natao indrindra hifantenana ireo mana-talenta fa indrindra anomanana sahady ireo solofo amin'ny sehatry ny kanto ny karakara satria maro ny olona no manam-paniriana ho lasa piramatianina fa misy teknika tsara ho fantatra kosa nefa nampahafantarindreo efa matianina amin'izany ho arantsika amin'ny sariny fanirikely ny santsiny an'izay. Talenta voajanahary na koa ny anarana manokana ny mahatsara feo sy ny mampahimira olona iray ho ireo matianina amin'izany. Misy teknika manokana ihany koa hitaizana sy kolokoloana ny feo ho tafavoaka tsara araka ny tokony ho izy raha teo lasa matianina. Ahoana masitsivana afantarana fa mahimira ny olona anankiray dia mazava loatra aloha fa voafehiny aloha ny firana ary ny feony no avoakany eo. Izay ny hevitro zany aloha satria tokony voafehiny ny feo mahatonga anao zany hoe afantarana fa mahimira ianao sady tsy mamalana ianao ny marina tsara amin'ny fomba firanao. Ny olona tsirairay dia samy manana ny feony fa fahaizana mifehany iny anaraka fipetra takiny zany atao hoe mpihira zany. Ny mpihira raha teo koa mbola misy hoe mpihira vao manomboka mpihira tena fa manana maizy azy dia tony fifaninana kiroky tony zany mitsarana zay anavahana ny tena hoe olona mahimira sy ny olona mbola tsy tokony hoe lazaina hoe mpihira.
ny teknika zany io samy manana ny azy misy ny karazany a fiofanana no zahoanao an'ilay teknika amin'ny ankapobe tsy maintsy miofana ianao zay manao fa misy indray ny manana talenta voajanahary indray anefa tsy voafaritra iny amina resaka teknika ohatra hoe eto amintsika zao manana an'ireny le any mba mivoatra an'ireny mana talenta sisy tsy nandalo fiofanana manana ny azy voajanahary fa misy indray rehefa ny teknika indray dia tsy maintsy fiofanana ihany mazahoana azy. Anisany ifantenana sy hanofanana ny tanora ahatratra ny tanjony amin'izay sehatry ny mozika izay indrindra ity fifaninana-kira no karakarainy ilôtel eto an-dakana ity. Nanatonga anay tato amin'ny ilôtel nanao ny tsy fifananana fanilivontsitsia dia ahafahan'ireo tanora mivelatra tokoa anatratra ny tanjona ao anatina resaka mozika. Tsy nenay nefa zavatra tena miavaka ilay fanilivon satria tsy mitovy amin'ny fifananana rehetrarehetra fa nataonay amin'ny maha gratuit anazy dia ny olona rehetrarehetra afaka mandray anjara. Dia nenay koa nisy ny aza rehetrarehetra no afaka mandray anjara anatin'ilay fifaninana ahafahana manampy an zareo koa amin'ilay loka goavana be izay omena ny zareo dia anatanteraka amin'ny tanjona ao anatina resaka mozika. Fanilo resaka hoe fahazavana dia resaka fanantenana izay no natonga anay namonitra le hoe fanilivon. Olona folo hatramin'ny 17 taona nahatratra 1900 ireo liana tonga ny faninana ka raha mpitso alahady no izarana ny loka goavana ho an'ny mpandresy. Tony anjady vahory mitony fizeno iainanao ety. Dia izay zavakanto izay ihany koa no hoentsika manakatona tanteraka ny fiarahana tato anatin'ny vaoantsary tamin'ity sabotsy ity akasitrahako feny ianao tany etokantrano tany tsy misaraka aminay teto amin'ny televiziona malagasy raha mpitso amin'ny ora tahaka izao indray ny fotoanantsika manaraka. Fianarana.